Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny foronana makany amin'ny herinandro dia mivaratra aza malefaka no andrafitra ny toetriny androntsika amin'ny ankapobeny. Vokatra izay indrindra dia mety ho hitantaratra ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny morontsiraka mifaritry Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary tombanana azo vahana kokoa ny zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany kely ny maripana ambany indrindra amin'ny toerana misy zavona fa kosa isy fiakarany maripana ambony indrindra saika manerana ny Madagasikara, izany hoe afana aloha izany amin'ny ankapobeny manerana ny nosy. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana malefaka ny amin'ny morontsiraka ny faritry Sava, Ambatosoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na azavo tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka hatrany any amin'ny faritra Ambatosoa sy manodidina ny Antala, aka endrika tandrifindrona kosa izay orana izay any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny rahona sy masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 20 degré no ambany indrindra ho an'ny Analamanga sy Fianarantsoa, raha toa ka mety ananka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 12 degré ny maripana, raha toa ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra 9 hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atatany ny faritry Menabe, Melaky, Boeny, Betsiboka ary Sofia. Vinany toetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia azo vahana hatrany aloha ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia isy orana kely iserana ihany aza indraindray any amin'ny manodidina ny Ambatosoa sy Antala. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Manodidina amin'ny 30 hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, ny atatany ny faritry Menabe, Melaky, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Vinany toetry ny andro ny alarobia ary no maranantsika sahady dia azo orana malefaka ny amin'ny manodidina ny faritry Sava, Ambatosoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny araka nefa natsidika teny am-piandohana moa dia azo vahana kokoa ny zavona amin'ny maraina fa hisava ihany izay rehefa misandratrandro ho an'ny afovoantany iray manontolo ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 17 na 20 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray veloma tompoko.